Andriamatoa Tahina Razafinjoelina, ilay olona mamiratra, ilay fitaratra ho an'ireto manodidina anao. Coeur kibaby karakara fotoana manokana toy izao. Andro iray izay tena manan-danja eo amin'ny fiainanao androany Monsieur Tahina. Ka nisy mahatsiaro anao, nanao miavaka ity andronao androany ity, ka dia fifaliana lehibe ho an'ireto mpianatrao sy ireto mpanabe anao ny miaraba anao amin'izao fotoana mitsingerena ny taona nahaterahanao androany izao. Sitraka izy ireo raha mba hamirapiratra tahaka anao ity tontolo andronao androany ity. Ka amin'izao fotoana mamy ho anao izao dia ilazanao izy ireo hoe manana anjara toerana lehibe ao am-pon'izy ireo ianao. Tena sarobidy ho azy ireo ianao Monsieur Tahina, ary tena tian'izy ireo ianao. Ka androany dia ankasitraka anao izy ireo tamin'ireo zava-tsoa izay nataonao azy ireo satria ianao ilay mpanabe tena mahafinaritra tokoa, ianao ilay mpanabe tia mizara, ilay olona entitra, ilay maniry ny soa ho an'ireto mpianatra ao ireto foana, ianao ilay mampianatra azy ireo tsy ho kivina dia misy mahazo moins 6 ary. Anisan'ny tena mampiavaka anao ihany koa dia ilay anao milaza foana hoe fahotana ny fahakifina. Eo ihany koa ilay hoe miaradia vao mandresy fa tsy mandresy vao miaradia. Tsy ho adin'izy ireo velively izany teninao izany ary tena miraikitra ao am-pon'izy ireo tsirairay avy. Tena mahatsiaro sambatra, faly ary mirehare tokoa izy ireo satria manana anao eto amin'ny IT University. Dia ilazanao ihany koa izy ireo hoe zava-dehibe ho azy ireo ianao satria ianao ilay fitaratra ho an'izy ireo, ilay modely azo ilay tahaka. Ireo afatrao rehetra dia mipetraka ho bagage hoentin'izy ireo hamakivaky an'ity fiainana ity. Ka amin'izao anniversaire anao amin'izao Monsieur Tahina dia indro misy afatra kely izay nosoratan'izy ireo anao manao hoe Monsieur Tahina, faly dia faly izay miaraba anao. Ny amin'izao ny atratraranao ny tsingeritaona nahaterahanao izao. Androany izay dia ankasitraka anao satria ery lehibe ho anay ny fisianao eto amin'ny IT University. Ka dia misaotra mihitsy Monsieur Tahina, na dia efa betsaka aza ireo mpianatra ao izay notafitainao dia engane mba hitombo avy zato eny izany ary hiroborobo hatrany ity fitoeram-pampianarana IT University ity. Ahomby hatrany ianao amin'ny zavatra rehetra izay ataonao ary mirary anao izay aefa be amin'ny adidy aman'andraikitra izay sahanao. Fina sy orokamany avy aty aminay mpianatra sy mpanabe rehetra eto amin'ny IT University. Dia izay ilay teny mpitiavana gaga be fa ny vefolay tsara ny olona ty satria atao anaty fotoam-pitsarana mihitsy nareo miditra tsy nalala ninina mihitsy fa misaotra nareo nareo rehetra mpianatra azadiny fa namampita hafatra tokoa ary any fa ny tandray tsy mieno dia tsisy dikany azonareo fa nareo koa mieno ary soratsika koa Andriamanitra fa izy no manome atsika an'izay fifampitokisana, fifandeferana, inona moa tsy niainantsika taty am-pianarana. Araka ny teninareo mafy tokoa ilay izy indraindray, fa raha tsy manana an'izay finoana avy amin'Andriamanitra izay tsika dia azadiny tsisy zavatra nandeha teto. Fa tazomy foana ny finoana, be da be aminareo rehefa manomboka mandrosondroso kely ihany ny faripahaizana dia izay tsy mino izany intsony. Fa efa izay ihany ny itokisanay, diso. Izany no teninareo an'izany. Tazomy foana ny finoana fa tsara ny finoantsika an'Andriamanitra ary mampandroso io fa adala izy olona miteny izany izy olona mino mahantra. Diso izany, tazomy dia ny fifanajana nataontsika dia araka ilay teniko teo foana hoe ny didy lehibe indrindra dia hoe aza man'Andriamanitra hafa fa tsy izy ihany. Azonareo tiako tenena donc tsy izana iza no topoinareo fa ny Andriamanitrantsika. Itsika miaraka eto dia zahay dia mpampita fotsiny ihany izay mpampianatra.
fa ny tena lehibe amintsika dia izay finoana izay. Ok, dia tohizo ny fifankatiavanareo, tohizo ny fiarahanareo miasa, tohizo ny fiarahantsika miasa ao anaty fifaliana. Mahita tsara nareo fa tsy mora ny fianarana, tsisy mora ny fianarana. Reo misy zokinareo efa tafavoaka, misy zokinareo efa miasa, misy be da be nareo a, tsy mora ny fianarana ato. Ka indraindray nareo kivo hoe zay ve rangahy fa ny aritory nefa mbola moins 6 ihany, zay ve rangahy hatramin'izao mbola 0 foana. Ore olona, raha miteny ho anareo hoe masika amin'ny fiainana dia naveriko taminareo hoe andraso rehefa manana patron nareo. Bill Gates ny teny an'izay, fa izandray mitenanareo andraso rehefa manana client nareo, fa mbola pire no patron client rehefa miara-miasa aminy. Pire enao manome any zavatra maximum ataonao ary zareo mitady zavatra en plus a, dia enao tsy maintsy diso foana. Dia izay zavatra izay a nianarantsika tay izay taty. Ok, dia antenaiko hoe hifankaty ohatr'izao foana tsika dia tsy manana teny firy a. Ty sakana tolotrareo ty tsy maintsy jerevana aingana sao dia ato ty no mikaka. Dia misaotra anareo dia mba sako nareo aloha izay hitoraka atody anahy. Nasanareo fa dia inoko hoe afinaritra ohatr'izao foana dia ny cadeau d'anniversaire mba iriko indrindra ho atsika rehetra dia ho tafita soa amin'izay tanjona. Ianareo a ho afaka somatsara aza manome cadeau anahako akoatr'izay fahaizana ihany mena. Azonareo na mahafinaritra be ary fiarahantsika ka tsy mahay nareo dia aza dino fa malahelo kely. Za le mitenareo reny tsy raharaha malahelo kely foana mahita ny ankizy tsy tafita. Lany fotoana anankaty fotsiny. Dia ho anareo efa mivoaka sy efa miasa ohatr'izay tsisy hafa ihany koa, mandehana lavitra. Mandehana lavitra no vitany ramse. Fa manana ny bagage teknika nareo, manana ny bagage spirituel nareo, andanina lavitra noho itsika. Aza matahotra misy nareo hoe hifamono asa ve zany tsika ramse, ny asa ary tsy laniko. Lasan'ny olona fotsiny. Nareo zany tsy maintsy mandeha lavitra, zany zany mba fanirianay. Ary io a tsy za rery fa mpampianatra rehetra, zany ny fanirianay. Ny ahitanareo tafita. Tsisy olona ratsy toetra te faly be andro any mba cadeau d'anniversaire vitsykely noho ny tsara. Non. Cadeau menareo a dia izay ihany, hiezaka arak'izay tratrin'ny hery ho tafita amin'izay zavatra ataontsika. Dia ho tahin'Andriamanitra tsika. Misaotra tompoko.